avec. Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. UPRIM Manuchawanao ni Vavao. Université privée de Madagascar. Mialan'ny fanodinana saim-bahoaka ataon'ny mpitondra fanjakana rehefa fotoana mafampana toy izao. Tsy mahodina ny saim-bahoaka tseritreritra ny andavanandrom-piainana anefa izay fampandriana dry izay. Ny kandidam-panjakana no lany be ny tanàna eto Antananarivo renivohitra araka ny vokatra ofisialy. Tsy nahazo maro anisa tamin'ireo mpanolo-tsaina ankilan'ny vovonana Irimara. Mampamitra-panontaniana maro amin'izao fotoana ny faneho-kevitra nataon'ny Jeneraly Ravalomanana manoloana ny toetra rahapirenena. Voalohany amin'izany no hoe mbola afaka mibaiko ireo manam-boninahitra amin'ny perinasa avy eny manam-boninahitra misotro ronono. Velotaraina manoloana ny fahatapahan-jiro mponina ao Toliara amin'izao fotoana. Mikatso ny asa mandrarano no tsy fanana mpitondra vahaolana mikasika ny orinasa Jirama. Nanamafy ny tokony hanafainganana ny fifanarahana mpitsarana ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Hezbollah. Ny filoha Frantsay tamin'ity androany ity nandritra ny fijidiana nataony tao amin'ny renivohitra Liban ny antsiprian'izay. Ngadondrainy amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny araba tombo kilasy tongovavy manasanao ihany koa anaraka ny antsiprian'izay tony mazatra matoa an-datsoratra avy hatrany no ndeha anokafatsika ny fiarahana amin'ity ala ity. Miala indray ny fanodinana saim-bahoaka ataon'ny mpitondra fanjakana rehefa fotoana mafampana toy izao. Tsy mahodina ny saim-bahoaka tsy resaka na tseritreritra ny andavanandrom-piainana anefa izay fampandriana drisa sy fandemena sain'izay matoa an-datsoratra. Toy ny mpitondra atao amin'ny bodongerina fotsiny sisa ny fiatrehanany fiainam-pirenena amin'izao fotoana. Antony, mialany indray ny fampandriana drisa sy ny fandemenany sain'ny vahoaka malagasy. Tsy mahagaga intsony izany fihetsika ny mpitondra fanjakana izany rehefa misy toetra ara-mafana tahaka izao iainantsika ankehitriny izao ny firenena. Talentany io ary ao anaty kapoakany mihitsy. Manoloana ny fiakarany hividy-tsolika izay efa tsy azo hidiverana intsony. Nilaza ny mpitondra tenin'ny Andry Rajoelina fa izahana ho zakany rehetra izany fiakarany hividy-tsolika izany. Tombotsoa ambony ho an'ny vahoaka malagasy mitanjona raha ny fanazavany ary mbola nitohizana hoe tsy mitsahatra ny mitady vahaolana ho an'ny vahoaka malagasy hatrany ny mpitondra. Ankoatr'izay, inina hodina sy avily amin'ny zavatra hafa ny maso sy ny sain'ny vahoaka. Nandaitra izany tany am-piandohana satria vahodina ary variana tamin'izany avokoa ny akamaroan'ny mponina. Amin'izao fotoana, tsy mahodina ny sain'ny mpanara-baovao sy ny vahoaka tsy mandady arona, tsy hiresaka na tsy eritreritra ny andavanandrom-piainana izany fampandriana drisa sy fandemena saina izany. Tsy vahodina intsony satria mafy loatra ny fiatrehana ity vidim-bary tsy mitsaha miakatra ity. Ny fahatapahan-jiro tsy misy fiafarany, ny fanafiana ety seroa na atoandro na alina, tsy atanàna tsy ambanivohitra. Ankoatra ny teny Andranomena sy ny teny Andravoahangy Omaly, ny trangana fanafiana ihany koa ny teny Bekiraro ny atoandro teo. Misy ve zany ny ilaza fa milamina ny tany raha izany no zava-miseho? Misy ilaza ve fa mandeha araka ny tokony ho izy ny fiainana eny an-tanàna, any am-piasana, any am-pianarana, any am-panaovana raharaham-panjakana, isaky ny faritra misy ny tsirairay avy ihany. Ny kolikoly moa dia sakafo andavanandro, manomboka any amin'ny faratampony hatrany anelakelan-trano. Ireo no antony ilazana fa tsy voahodina intsony ary tsy voasakana tsy resaka na tsy eritreritra ny andavanandrom-piainana intsony ny vahoaka malagasy. Efa tsy matoky intsony ny mponina satria maro amin'ireo teny nomena sy ny fampanantenana natao no tsy tanteraka. Iny aza natsangana ny HCJ na ny Haute Cour de Justice afana mitsara miady amin'ireo tsy maty manota. Inona no vokatra azo atr'izay nijoroany izay? Ny zava-misy aza ireo mpikambana mandrafitra io rafi-pitsarana io no miova fa ny vokatra tsy misy na iray aza. Vao tsela akory ny alakamisy lasa teo ny niova izany mpikambana izany taorian'ny fianianana nataon'ireo mpikambana vaovao
misa efatra ahoana tokoa moa no azoana vokatra raha toka ny solobavambahoaka ny voalazan'ny lalàna fa ny afaka manenjika ny mpitondra ambony voaroiroy kanefa misy solobavambahoaka mpikambana ao amin'ity haute cour de justice ity aoriny fanenjen'ireo solobavambahoaka ireo mantsy vao miroso mitsara ireo mpitsara eo anivon'ny haute cour de justice ankoatra ny tsy fisian'ny vokatra mandany volam-bahoaka ireny rafi-pitsarana tsy mamokatra ireny satria mitovy amin'ny tsy misy ihany rehefa tsy manatanteraka ny asany ihany koa io rafi-pitsarana io dia midika fa misy olona ambony lalàna eto amintsika satria ny fitsarana mahefa natao anenjika azy sy hitsara azy amin'ny fahadisoana nataony tsy ahitana vokatra raha ny ampianarana dia ny hoe zéro manatody izay ny matoan-datsoratry ny sampana fampalalam-baovao any androany fantontosaina tamin'ity androany ity ihany koa teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana teny anosy ny famohana ny voka-pividianana ofisialy ho an'ny fividianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ho an'ny varitanina ny Tananarivo araka ny efa napozana ny kandida mpanjakana no lany raha ny teto Antananarivo renivohitra Christian Dimby tsy nisy fiovana iary lala Ramanantsoa kandida Irmara no lany ary hitondra ny tanàna Antananarivo renivohitra mandritra ny 5 taona miaraka amin'ireo mpanolotsaina miisa 520 araka ny voka-pifidianana ofisialy izay nivoaka teny amin'ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif androany ny be ny tanàna izay tsy nahazo ny maranisa tamin'ireo mpanolotsaina ireo raha toka mpanolotsaina 320 no azony volomboasary mitotaly 230 kosa ireo mpanohitra Antananarivo renivohitra lany be ny tanàna Ramanantsoa ary lala 520 ny toerany mpanolotsaina ny indépendant iarivo mandroso nahazo toerana ray ny tia tanindrazana nahazo toerana 7 ny RTM nahazo toerana ray ny tiako Madagasikara nahazo toerana 9 ny indépendant Monjaoindefo zafy tsy mivalo tsy nahazo toerana nagréara mouvement Gasikara nahazo toerana 3 ny lista isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelona nahazo toerana 30 ankilany voka-pifidianana tamin'ireo biro-pifidianana maromaro no nofoanana no ireo endrika tsy fanaran-dalàna niseho indrindra fa teto amin'ny komina Antananarivo renivohitra raha ny didy izay navoaka ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana hatrany ankoatra ny fanafoanana ny voka-pifidianana nivoaka ihany koa ny didy ny amerenana ny fifidianana ho an'ireo komina sasany izay voatanisa manaraka ireto ny fitsarana rehefa avy ny fampipinta araka ny lalàna dia mamoaka izao didy izao andiny voalohany ahitsy arak'izay hita ao amin'ny tovana laharana voalohany faharoa fahatelo ary fahaefatra amin'ity didim-pitsarana ity ny voka-pifidianana eny amin'ny bureau Fandratram-bato voakasika andiny faharoa foanana ny raha-pifidianana atao amin'ireto bureau Fandratram-bato manaraka ireto 111 101 070 106 EPP Ambodal salle 6 commune Antananarivo renivohitra 111 101 070 203 EPP Ambodal salle 11 commune Antananarivo renivohitra 120 204 050 101 EPP Tsarafresana salle 1 commune Ankadinono Sakay 130 314 290 101 EPP Ambodal salle 1 commune Soavinandrina andiny fahaefatra didina ny famerenana ny fifidianana be ny tanàna sy ny mpanolotsy amin'ny tanàna ao amin'ny faritra didiny commune Morarano distrikana Rivomamy distrikany Masindray distrikany Rivomamy commune Masindray distrikany Soavinandrina sy commune Tanetibe distrikany Soavinandrina ivoaka ao anatin'ny gazety mpanjakan'ny Republika ity didim-pitsarana mikasika ny famoahana ny voka-pifidianana ofisialy ho an'ny fifidianana be ny tanàna sy mpanolotsaina ity azo dika mitovy izany avokoa ireo kandida tsirairay avy raha ny fanazavana hatrany
Fananaradalàna tamin'ny akabeny ny famoahana ny voka-pividianana be ny tanàna sy ampanolo-tsaina ho an'ireo komunina manodidina n'Antananarivo renivohitra raha ny faneho-kevitra nentin'ireo kandida tamin'ity androany ity. Nateo aza ny famadiany seniny vokatra ho an'ireo komunina sasany ny asaraka ny tokony ho izy ny fitsarana raha ny faneho-kevitra hatrany. Christian Dimby. Nizotra ampilaminana sy nanara-dalàna amin'ny ankapobeny ny famoahana ny voka-pifidianana be ny tanàna sy mpanolo-tsaina ho an'ireo komunina manodidina an'Andrenivohitra raha ny faneho-kevitra ireo kandida be ny tanàna sasany taorian'ny famoahana ny vokatra ofisialy tena anivy ny fitsarana misahana ny ady amin'ny fanjakana na ny tribunal administratif androany. Nateo azy ireo fandikan-dalàna osika sy alapato tamin'ny endro maro samihafa. Nandraiky ny fitsarana ho ny be ny tanàna lany tamin'ny anarany tsy miankina tao amin'ny komunina Ambomangakely. Ny fahitana azy aloha dia ny tsara tamin'ny rary sinitsiny ny fitsarana miady amin'ny fanjakana. Sorana be dia be ireo mpitsara izay tsara ny raharaha. Nisy moa ny fitoriana teo nefa dia nanao ny marina sy tamin'itsiny ny mpitsara teto amin'ny tribunal administratif zany ka natonga ny voka-pifidianana reny ara-dalàna. Efa nivaly tamin'ny larobia moa ny didim-pitsarana dia tsy voaray ilay fitoriana nataon'ny zareo. Io moa ny fitoriana moa ny olona rehetra mananjo hitory fa ny fitsarana ihany ny tompony teny farany amin'ny fanambakevitra tamin'izay moa ny lavin'ny fitsarana ny fitoriana nataon'ny zareo. Ho an'ny komunina Talatany Volonondro manokana nandresy ny candidatima teo anivon'ny CEC sy ny SRMV saingy na tsy mbadiky ny CNI izany tamin'ny famoahana ny vokatra vonjy-maika. Androany ny asa araka ny tokony ho izy ny fitsarana ka namoaka an'ny Rakotondrazaka Toky kandida be ny tanàna Tim ho be ny tanàna mandritry ny 5 taona. Hitantsika androany dia mivaly moa ny fifidianana ofisialy. Ny voalohany teny dia misaotra n'Andriamanitra lehibe satria nandresany marina. Nandresany ny candidat Tim numéro 3 tany amin'ny nivon'ny CEC sy ny SRMV fa rehefa mivaly ny CNI dia tsy mbadika ny voka-pifidianana. Dia isaorana ny fitsarana fa tsara araka ny fahamarinana zareo araka ny marina. Mbola tsy niteneniny teo ilay izy fa voaka le isan'ny mpanolo-tsaina fotsiny niteneniny. Raha toka ny lamina amin'ny ankapobeny ny famoahana ny voka-pifidianana ho an'ireo komunina manodidina an'Andrenivohitra. Maro kosa ny fanafoanana ny voka-pifidianana tamin'ireo birao-pifidianana maromaro ho an'ny komunina Antananarivo renivohitra. Tranga izay saika noho ny fampitomboana ny isam-bato azy ny kandida sasany, ny tsy fahatomombanana amin'ny sony hita tamin'ireo lisitra na sony osika ary ny fanafoanana ny vato vokatry ny fisindreo andihana miaramila ny fidy tamin'ny birao-pifidianana maromaro. Fa isan'ny mbola misarika ny sainy mano ary mampametra-panontaniana ny rehetra ihany koa amin'izao fotoana ny faneho-kevitra izay nataon'ny jeneraly Ravalomanana manoloana ny toetra raha-pirenena amin'izao fotoana izao. Isan'ny goavana indrindra amin'izany ny hoe mbola afaka mibaiko ireo manam-boninahitra amin'ny perinasa ve amin'ny manam-boninahitra misotro ronono ka eto Andriatsilavo. Niteraka resabe teny anivon'ny fiarahamonina nandritra ity herinandro ity ny faneho-kevitra nataon'ny jeneraly Richard Ravalomanana filohan'ny anteny Merandoholona nandritra ny fankalazana ny andron'ny manam-boninahitra na ny journée des officiers ny alahady 12 janoary lasa teo mikasika ny toetra raha-pirenena. Faneho-kevitra izay mampametra-panontaniana ny besin'ny maro ny amin'ny toerana sy ny andraikitra tena sahaniny eto amin'ny firenena. Isan'izany ny hoe afaka maneho hevitra tahaka izany ve ny filohan'ny anteny Merandoholona amin'ny mahafilohany ny androm-panjakana azy. Ny jeneraly misotro ronono ve afaka manome baiko ireo manam-boninahitra am-perinasa raha tsy ilaza fa tsy ireo nanotrina azy tamin'io fotoana nanehoana hevitra io. Raha maneho hevitra tahaka izany ny jeneraly misotro ronono hafa rehetra na manome baiko ireo manam-boninahitra namany am-perinasa ankatoa azy ireny ve izy ireo. Tsy midika ve izany fa misy ny mizana tsindrinila eto amin'ny tany sy ny firenena. Nanamafy ihany koa ny filohan'ny anteny Merandoholona fa tsy manatsiny ny fitondrana ary mampandroso any Madagasikara. Ny zavatra ataony ary dia hoe miezaka ampandroso an'ity Madagasikara ity. Renareo tsara ny resaka hoe manomboka izao zany dia andao anao autoroute. Zany ve dia inona no hanenjehana olona anao an'izany? Andao anao téléphérique, inona no hanenjehana olona anao an'izany? Anao foto-drafitr'asa isaka mifaritra, inona no hanenjehana olona amin'izany? Tsy hitako mihitsy aloha izay tokony hanenjehana an'ilay olona amin'izany raha ohatra izy nanodikodina nanao an'izao dia ekena. Mbola fanontaniana maro ihany koa no mipetraka manoloan'izany. Aiza ho aiza io tetikasa autoroute io amin'izao fotoana? Tsy ny fitarainan'ireo tantsaha sy mpamboly voatotitra tanimbary ve no eno? Indrindra taorian'ireo tsakorana afarany teo
aiza ho aizy io teleferika voalaza io ankehitriny tsy ny vahoaka malagasy sy ny taranany mifandimy ve no ibaby sy andohan'ny trosa amin'izany ao anatiny taona maro aiza ho aizy izany hoe fotodrafitrasa isamparitra nampanantena izany nampandroso sa nanova ny fiainan'ny malagasy ve izy ireny iteraka krizy goavana eto amin'ny firenena ny zava-misy amin'izao fotoana izao ratsy mandray ny andraikitra tandrify azy mpitondra fanjakana hoy ny antoko politika maheva tamin'ity androany ity izao olana eto amin'ny firenena izao izay tsy hovovara tsy miroso amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory amin'ny hery samihafa ny mpitondra fanjakana Daniela Minoartso Usatra ny famahana izao olana goavana eto amin'ny firenena izao raha mbola miziriziry amin'ny heviny fa tsy mandray andraikitra ny mpitondra fanjakana ankehitriny hony teo anivony ny antoko maheva za zany tena miangavy tompoko any président de la république ianao mihitsy ny antefany teny ko azafady ray aman-dreny fa raha ianao tsy mandray andraikitra dia zava-doza ny potra eto amin'ity firenena ty rehefa tsy andray andraikitra ianareo a dia ho tsara ny tantara eto ary za mino sy manantena fa fantatra ro tsara ny zavatra hipotra ary eo no averiko indray-pandeha hoe ianareo tafika tandrokaro mivozona ho an'ny tanindrazana za tsy nitena hoe efa ambavahoana ny ady Madagasikara non mbola misy vahaolana foana ankilany tsy azo edin-kevitra fanjakana jadona no misy eto amintsika amin'izao fotoana raha ireny fanehoan-kevitra nataon'ny filohany anteny-merandolona ireny no hiatrany ny fanazavana ny vahoaka malagasy izay efa misidra fahasahiranana lalina ankehitriny ka tsy tokony ho rangitina tahaka ireny raha ny fanazavana hatrany tena ohatrany nalahelo tompoko satria zaho anatin'ilay vahoaka amin'ireny zavatra resahana reny hoe tsy misy vahoaka andresy miaramila izao fomba fijery iray mety marina ny ianao fa fomba fijery anankiray koa tompoko dia miteny fa tena tsy mbola nisy tafika namono ny vahoaka izany mondialement parlant eran-tany raha tsy resaka dictature mihitsy ngambany fa na izany na zany dia nisy fetra ny zavatra rehetra ka mba miangavy mba ahintsy kely ilay teny toy ireny raha azonao atao mba mialatsiny amin'ilay vahoaka malagasy zany tompoko tsy manana inona entina miady amin'ny miaramila raha tena ohatra zaka mafy be zany miaramila zany ny dahalo aza tsy eradike ireo resaka kidnapping aza tsy eradike dia ny vahoaka tsy maninona efa ao anaty fahaserana nefa mandady amin'ny tany mbola rangitina foana amin'ny hoe tsy aresy miaramila tena tsy maharesy toko fa tena mafy be miaramila vahaolana tokana fana mandamina izao zava-misy eto amin'ny firenena izao ny firosoana amin'ny fifampiresahana andatabatra boribory antony antsony antoko maheva ny mpitondra fanjakana ankehitriny marary amin'ny lafiny rehetra ny firenena amin'izao fotoana izao antony antsony anteny-mera ny andriana merina sy ireo ray aman-dreny ny verenany tsirairay amin'ny fanajana ny kolotsaina sy ny famelomana ny asa sy ny mahaolona sy ny asa tany ovaolana eo anatrehan'izay Daniela Minoartso mahonena sy mampitrotra ny zava-tsarotra iaina ny firenena ankehitriny mitaraina ny tany noho ny fiovan'ny toetrandro tsy mahavanim-bokatra ny tany noho ny tsy fampiny rano sy ny rotsakorana mibaribary toy ny vahean-kandrina ihany koa ny sopatra sy fandrobana ny harem-pirenena izay ataon'ireo teratany vahiny sy malagasy sasantsasany eto amin'ny firenena toy zava-tsarotra izay mendrika iainantsika eto Madagasikara ve hony teo anivony anteny-mera ny andriana merina mitaraitana amin'ny epaka ny rehetra ankehitriny vokatra eo adosoana ny fanesy noho ny sy firarahina ny tsy fahaizany miaina tovana ny ahitraitra voatondro oloha laharana amin'ny fahantrana maneran-tany ho isika amin'izao fotoana izao masina ny tanindrazana masina ny tanindrazana masina ny tanindrazana firavavy izany kanefa manome asina ny tany izay nina lotoina tontolana amidy ary ampitsoirana mihitsy ve aza isika izay milaza tena ho tokotany ankehitriny mampanontany tena lalina ny fananany mari-pahaizana mivangongo sy galona amin'ny retirety raha izao no zava-misy vokana afa nafarana afa ny tonga misy famendrena ve izany
miantso ny rehetra iverina amin'ny fanajana ny fiarovana ny asin'ny fanamaolona sy ny asin'ny ranon'ireo razambe fa ihany koa iverina amin'ny fikolokoloana ny asin'ny tany eo voanivo ny antinimira ny andrina mirina mananjoa voajanahary isika amelonaina ny tany indray hamboly indrindra fa ny vary ka hisitraka ny fiandrianana ara-tsakafo ho taona zina hikolokolo anana fifaliana sy fiadana eo anatreny pahary nametraka antsika teto dia manaitra antsika alakala-pieverana isam-batan'olona anatanteraka ny adidy sy andraikitra tandrify azy koa miantso ny rehetra ny ray aman-dreny mba hanaja ny kolotsaina sy ampijoro indray miasin'ny maolona sy ny asin'ny tany tsy ivona trany homafo ny vahoaka malagasy ny aina ity taona 2024 ity raha tsy mandray ny andraikitra tandrify azy any koa amahana izao olana eto amin'ny firenena izao ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny vidim-piainana izay tsy mitsamidangana trany amin'izao fotoana ireo olona namaro lafy ankilan'izay tsy misy voafa dia izay ihany koa no entintsika amin'ny seny vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary UPRIM, Université privée de Madagascar. La formation à distance de l'UPRIM, pratique, fiable, efficace. Étudiez à votre rythme, où que vous soyez et quand vous voulez. Vous êtes en quête d'une promotion professionnelle? Vous êtes fonctionnaire visant un reclassement? Vous pouvez travailler et étudier en même temps pour viser votre diplôme à travers le téléenseignement de l'UPRIM. Licence, Master 1 et Master 2. Habilité par l'État jusqu'à la 5e année et reconnu par la fonction publique jusqu'à catégorie 8. Encadrement innovant via une plateforme numérique permettant un regroupement en ligne avec interaction, droit, communication, gestion et management, commerce et marketing. Alors, partout où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM. Inscrivez-vous à l'UPRIM la plus proche de chez vous. L'inscription peut se faire également à distance. Contact 020 85 215 03 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma Niuvao. Yes. manatitra ny araba hatrany tonga kilasy tongovavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity tokatrano 5 mahery monina eny amin'ny akamasoa no hisitraka rano sotro madio sy azo antoka antony nanolotra fitaovana nadiovana rano maimaim-poana ho azy ireo ny Abibo Group sy ny Coca-Cola etsika izay ho tohizana amin'ny faritra maro eto Madagasikara rano fanazavana Gabin Iloa. Ny fikambanana Kamasoa mitaiza olona mihoatra ny efatralina ahitana tokatrano 5 sy mpianatra miisa 4 alina no nisatarany groupe Abibo sy ny Coca-Cola nitetika asa fizarana fitaovan-drano. Tafiditra anatin'izany ny fanolorana machine mandeha amin'ny herin'ny masoandro afaka manadio rano rehetra na avy amin'ny renirano na avy amin'ny lava-drano ho any Kamasoa iny Andralanitra. Machine io zany a maximum mavitany 30 mètres cubes ao anatin'ny ray andro. Fa miankina tanteraka amin'ny masoandro dia zavatra satria ny alimentation rehetrarehetra zany masoandro daholo. Ny idéal aloha zany hoe amin'ny jour izy zany mihodina. Dia raha ohatra ka eritreretintsika hoe ho ahodina adiny 10 izy dia izay mieritreritra hoe eo amin'ny 10 mètres cubes eo. Afaka manadio ny rano rehetra izy na eau de forage io na eau de rivière dia afaka dioviny daholo zany. Fa fotsiny ny entretien le filtre ao anatiny no
mety tsy mitovy arakaraka ny qualité nzay rano ho alefatsika ao anatiny zany raha ho an'zareo eto amin'ny akamasoa zao a eau de forage ny ampiasainy zareo zany hoe efa somary madio ihany izy zany raha jerentsika maso de mety maharitra kokoa le filtre fa efa misy ny consommable rehetrarehetra ao anatiny isaky ny ray volana zany zay a no manao ny entretien fa ny suivi sanandro tsy misy atahorana ny rano vokarin'ilay machine satria mandalo laboratoire tsy mila ampiasana zavatra hafa toy ny produit chimique akory ilay fitaovana fa izy ihany no manadio tanteraka ny rano homena fiofanana maimaim-poana ireo eny atoerana afe io fitaovana io fitaovana tsara ary rano azo antoka sy mety amin'ny fahasalamana rehetra misy ekipa tsy hoe mijanony eto fa tonga ty isan'andro aloha amin'ny voalohany mampianatra andry zareo ty amin'ny akamasoa satria zareo moa tena hitondra an'le machine rehefa avy eo zany hoe mampanao formation an'zareo zay a de A à Z mba ahafahan'zareo mifehy tanteraka n'io machine io de rehefa avy eo a de manao suivi systématique fotsiny sisa ny ataonay miaraka amin'ny analyse satria ny analyse ny laboratoire anay ihany moa nanao azy instantané izy zany hoe uniforme troka am'le source tsika de tonga de afaka 4 minutes de misy rano mivoaka le remorque de système en continu izy rehefa avy eo arakaraka ny besoin le olona ty amin'ny site zany rehefa tsy ilaina tsony le rano a de piatsika fotsiny bouton de somary maria kely fa misy système anasanitation koa ao anatiny zany hoe izy ihany manadio ny tenany tsy mampiasa produit chimique mihitsy io remorque io fa stérilisation amin'le UV ozone no afahany manadio ny tuyauterie rehetrarehetra zany hoe izy ihany zany manadio ny tenany fa zay zavatra zay a tsy automatique akory fa mila activer ny opérateur zay zavatra zay de isaky ny fin de journée no tsy maintsy atao an'izay sanitation zay izy mba ahafahana zany migarantir indray ny dioan'le installation ny apitso itoy amin'ny toerana sy faritra maro manerana ny nosy izao hetsika izao hoy ny fanazavan'ny tompony andraikitra ny orinasa Habibo tonga niatrika ny lanonana ireo mpiara-mombinatoka amin'izy ireo velom-pisaorana ho an'ny Habibo Group ireo mpisitraka tombotsoa eny Akamasoa noho izao hetsika izao Antoliara velotaraina manoloana ny fahatapahan-jiro matetika ny mponina amin'izao fotoana izao mikatso ny asa mandrara izay miankina mivantana amin'ny herinaratra noho ny tsy fanana mpitondra vahaolana mikasika ny orinasa Jirama raha ny fitaraina azo tamin'ity androan'ity bonhomme Élisée manodidina ny 5 ora isan'andro ny halava ny fahatapahan-jiro mifandimby eto tapitanana ny Toliara raha ny lamina misy eo anivon'ny orinasa Jirama mahatratra hatramin'ny 20 ora nefa izany ankehitriny noho ny tsy fampian'ny vokatra sy ny fahasimbany romilina eny Andranomena mipaka any anaty vilanin'ny mpanjifa nefa ny akon'io fahatapahan-jiro sy rano io raha ny fanazavana tena mahampalahelo aloha le Jirama am'izao momaly zao tambaka Jirama 7h30 vely maranjay igny maty ndraiky koa hatsy am'izao mbo tsy hay marina hoe tena ho velo amin'ny firy marina zany ny Jirama aty io de tsy hainay zany tsy isanosy hoe problème le groupe ve sa le carburant mbola tsy haina zao zikety io zao ny fivelomam-ponay zao am'izao petsaka avao zany zainan'izao tsisy client tsisy ninonino tsy azo atao tsiriky zahay satria zahay miasa miaka amin'ny Jirama ty asanay ka zahay tsiriky tapatapany isan'andro lahy io miaka amin'io ty fivelomam-ponay laha tsy mandeha jiro de tsy minakany zahay tsy mahazo jala valy aminananay indray la mahainay koa ny lera hitapahany koa hoe am'izao tampaky de am'izao mandeha mba hafafa iny lerany tsy hainay fa dafa miasa zay maray lefa avy lefa misy tampaky baka maray le visiky ny hariva atreto tsy mahafapo ny mpanjifa ny tolotra omeny Jirama araka ny fanohan-kevitry ranjatiana Herizo mpamakafaka politika ny tokony fantatra aloha de hoe tsy omena maimam-poana ny vahoaka ny rano sy ny jiro fa varotra io rehefa mivarotra ianao de manao izay hahafapo ny mpividy ary ny mpividy koa rehefa mividy de tokony ho afapo izy amin'ny zavatra tsy faina tsy vitany hoe tsy tomombana araka ny tokony ho izy ny tolotra omeny ana Jirama fa mbola misy ihany koa fahatapatapahana de mbola miaraka fampitahorana hoe tsy azo resahana ny olana Jirama ny olana ateraky ny Jirama ny orinasa anjifanao zavatra tsy azo resahana na tsy tomombana ary ny tolotra fa mety mampikatra manakotana filaminam-bahoaka fa izy manao azy io mandamina ny filaminam-bahoaka zany izy ao anatin'io fatapatapahana jiro matetika io fatapatapahana rano matetika io mba azon'ireo an-tsaina ve ny zavatra iainana sa odiana tsy fantatra
Isan'ny olana sedrainy orinasa jirama eto Toliara ny fahasimbana matetika amin'ireo milina mpamokatra herinaratra. Milina iray ihany no mandeha raha ny fanazavana voaray fa mbola eo am-panafarana fitaovana avy any Mahajanga ny milina sasany. Eo ihany koa nisy fahampian'ny solika izay manampitrotraka ny vatam-panjiro. Hatreto tsy mbola voafaritra ny hiverenan'ny jiro araka ny tokony ho izy na eo aza ireo olana samihafa ihany any mpanjifa. Avy any Toliara dia hiverina vetivety ao Antsirabe isika. Mitarainy ireo mponina sy mpampiasa lalana ao amin'ny fokontany mahazo arivo avaratra commune ambonivohitra Antsirabe noho ny fiparitahan'ny fako eny amoron-dalana amin'izao fotoana izao. Miteraka fofona maimbo sy tsy fahasalamana izany ka zakan'ireo mponina sy ny varotra manodidina. Mitaza-potsiny manoloan'izay ireo tompona andraikitry ny commune any an-toerana Andrindrina Randriamiaritsokolo Antsirabe. Efa mambolana maro io zay no tsy nisy nankitsony ireo fako teto amin'ny fokontany Mazorivo Avaratra atao anatin'ny commune Ambonivohitra Antsirabe. Arak'izao hitantsika amin'ny sary eto izao dia mianao anatin'ny loto sy ny fofona maimbo ireo mpandalo sy ireo mponina eto amin'ity fokontany ity. Antony noho ireto fako misavovona manamorona ny sisin-dalana ireto izay miteraka tsy fahasalamana sy valanaretina ho an'ireo mponina ety amin'ny manodidina. Tsy misy fandraisana andraikitra ataon'ireo tompona andraikitry ny tanàna fa dia mijery fotsiny commune raha ny fanazavana azo avy amin'ireo mponina. Nisy tabapaka ihany teto teo aloha saingy efa nosorony commune izany ka tsy niverina intsony ka voatery ireo mpivarotra sy ireo mponina manodidina no manadio adiny iray isan'andro mba ialana amin'ny fako misavovona eny amin'ny arabe. Ohatra izao foana efa elaela aloha izay mahatany alohan'ny fifidianana nisy naka dia naka ny 2 andro dia tao aorianan'izay tsisy naka ntsony hatramin'izao. Aminay mponina eto aloha ny aly amaimbo na ny aretina moa izany efa tsy lazaina ntsony. Efa lasa tsy te sakafo ntsony satria ilay fofona tena manerana ny zay ny olona mandalo ary mandalo hoe mitapinorina dia maika moa fa izay mponina eto. Tsy mandray andraikitra zao ny amin'ny fahalalako an'izao. Nefa ny eritrereto hoe kopy izao 2,000 ariary. Tako hoe tamin'ny andro taloha tsisy an'izany fa akarina ihany le vidim-piainana. Tokony ho vita amin'ny volan'ny commune zany no ananina an'io fa tsy dia hoe eterana vahoaka aby. Nefa izao na zao loto zao zaveo dia tsy dia hitondra fahasalamana ho an'ny vahoaka natako hoe mponina Mazorivo fotsiny azy mitondra aretina zao. Tena tsy miraharaha izy raha miraharaha izy zavatra efa akin'ny olona eny amin'ny commune foana zao fa dia aparitany. Na baka ordira raha tsy izy tsony eto Mazorivo tsy fantatra hoe natao ay na natao ay. Tena tonga dia marary ny vavony indrindra moa fa noana. Tena marary be ny vavony amin'ilay fofona rehefa masika be loatra ilay fofona eto. Tena tsy azo iainana ntsony. Nisy indray izao mibaka ordira dia lasa aparitaky ny olona aty amin'ny arabe dia mpivarotra no manala adiny iray isan'andro manadio arabe aloha ho lalan'ny mpianatra. Satria ny mpianatra mampalahelo raha andeha amin'iny fako be iny. Tsy vita amin'ny fako irery ihany no misy manary eto amin'ity toerana ity fa hatramidika ihany koa dia misy manary antsokosoko eto raha ny fanazavana trany. Maloto ny tanàna Antsirabe ary tsy eto amin'ny fokontany Mazorivo Avaratra ihany no ahitana fako misavovona sy miparitaka tahaka izao fa saika manerana ny tanàna mihitsy. Tramina vita le fifidianana dia miady seza miady ny fizikina nefa tokony mba jerena le vahoaka madinika hoe izay mponina eto amin'ity toerana ity aloha izany voalohany indrindra. Na raha antsika mahita amin'izao fa tena maloto maimbo lalitra efa tsy lazaina ntsony ao aby mifatina alika mifatina inona ny maloto amin'ny sarety aterin'ny olona amin'ny alina amin'ny etoandro. Raha vao tsy tratra izy dia misy manary dia matetika moa tsy tratra fa amin'ny alina foana. Jalo loatra amin'ny amam-bona maimbo tena maimbo ny tanàna ka manaitra ny tompona andraikitra izay fa mivalana aretina zao betsaka dia tokony mba ho taitaitra nareo marary tsy vita amin'ny vola kely ny mponina eto fa vola be na avoaka any amin'ny dokotera. Raha mbola misy miandraikitra ty tanàna ty dia mba mijoroa nareo amin'ny andraikitra nareo fa mijalo ny vahoaka atero mibaka ordira anjarana eto Mazorivo. Tsy mbola nanao izy zao fa mbola reo mifakonay reo nene madio ihany ny fantatray sy manampy anay ihany ny fantatray olona hipetraka fotsiny ve ataona inona moa. Araka izany dia manao antsova amin'ireo tompona andraikitry ny tanàna Antsirabe ireo vahoaka eto amin'ny fokontany Mazorivo Avaratra mba handraina andraiky ny manoloana ity fako misavovona sy miteraka fofona maimbo izay efa naharitra fotoana maro teto amin'ity fokontany ity. Ankoatra ny valanaretina maro simba zany ny tanàna no lay fiparitahan'ny fako amin'izao fotoana izao fa isan'ny manimba ny endriky Madagasikara eo amin'ny sehatra ny fizahantany ihany koa ny trangana doro-tanety sy ny fanondrana ny tsokosoko ny harem-pirenena samihafa ireo mpisehatra androany. Sarotra araka izany ny kendreny ilay fanamby abizahantany ray tapitrisa ho an'ny taona 2024 raha tsy misy ny fanamafisana eo amin'ny lafiny fodrafitrasa sy ny trakefan'ireo mpisehatra sy ny fitondrana vahaolana mazava mahakasika izay fanondrana ny tsokosoko ny harem-pirenena sy ny doro-tanety izay. Santatra Randriana Arjona no mitatitra ny antsiprian'izay. Sehatra iray afaka manampetsaka amin'ny fanarenana ny toe-karena malagasy ny fizahantany. Manan-karena i Madagasikara na eo amin'ny lafin'ny toerana azo tsidihina na zava-maniry sy ny zava-manan'aina.
eo ihany koa ny kolontsaina manamarika ny faritra tsirairay. Manaratsy ny endriky Madagasikara ireo tranga fanimbana sy fandrombana ny harem-pirenena tahaka ny dorotanety sy ny fanondranana tsokosoko izay nahazo vahana ankehitriny. Zavatra manimba ny image Madagasikara aloha zavatra telo ny ilaina anajanonana an'io. Voalohany mila saziana mafy ny olona tratra manao anazy. Ny faharoa dia ny éducation, mila tena ampianarina ny olona, ary ny fahatelo dia mila omena asa le olona any ambanivohitra izay tsy manana asa izy, tsy manana ivelomana izy dia mbola zatra foana izy amin'le hoe culture sur brûlis le na koa hoe manao an'le tavy dia zavatra tokony atao zany amin'ny resaka écotourisme moa spécialisation any MBA eto amin'ny Vatel dia tena hoe rehefa misy projet touristique dia le olona eo atoerana tsy maintsy ampidirina ao anatin'le projet mba ahafahandrareo mampidi-bola, ahafahandrareo mahazo karama dia rehefa manam-bola izy dia mino hoe inona hoe tsy misy tsony zany ny dorotanety. Ankilany, mbola manano sarotra ny atratrarana ilay hivina mpizahatany iray tapitrisa ny taona 2024 hoy ny mpisehatra. Ilaina ny fanatsarana ny foto-drafitrasa tahaka ny lalana sy ny lafiny sidina napakabaka. Etsy andaniny, mila ampitomboana ihany koa ny isan'ireo mpisehatra andray ireo mpizahatany ireo. Vina, fa raha fahitako azy tsy maintsy apetraka amin'ny moyen ahafahana manateraka an'izay. Ny moyen tsy maintsy apetraka zany dia vao mazava loatra ny liaison aérienne. Ny faharoa ny resaka lalana sy ny infrastructure hôtelière, ny fahatelo ny resaka sécurité, fa ny fahaefatra dia ny resaka formation. Raha ohatra ny fahenoko azy hoe 16 000 chambres en plus. Raha amin'ny norme amin'ny hôtellerie dia raisitsika fotsiny hoe une étoile nefa 16 000 chambres. 16 000 personnes zany mila formena d'ici 2028 dia zany zany mila planification ka raha ohatra ka vita mametraka an'izay zay aloha vonina atao Vatel fa 15 000 personnes zany tsy ho vitana irery raha ohatra ka hoe amin'ny moyenay fotsiny ka na zany ny fanjakana manampy an'ireo école. Totosa omaly teny Ivato ny fampahafantarana ireo asa vita teo amin'ny ministera ny fizahantany sy ny asa tanana na indritry ny 5 volana farany teo. Nahitana fiakarany tany mpizahatany ny taona 2024 raha oharina amin'ny taona 2023. Vokatra izay mbola tsy mahafa-po manoloana ny tanjona napetraka raha ny fanazavana. Iverina vetivety any Toliary sika ao anatin'ity vaovao manaraka ity. Nitrangana hitrano ny tao amin'ny fiadidina ny universiteny Toliary amin'ny maraina teo izay namaizana fitaovana samihafa tonga rapitony ireo mpamonjy vonaka voafehy ary tsy nihitatra tamin'ny toeran-kafa ny afitao any toerana bonoma Elizé Toliary. Efitrano roa eo anivon'ny présidence université ny Toliary no may tokony tamin'ny iraika amin'ny folo sy sasany maraina teo. Vokatry ny court circuit no antony nahatonga ny firehetana raha ny fanazavana. Zavanisy moa zany dia mikasika ny fahamaizan'ny grande salle atao amin'ny présidence université Toliary izay niainga tamin'ny court circuit tao amin'ny bureau de patrimoine. Misy court circuit nitarika ny fahamaizan'ny grande salle fa nisaorana an'Andriamanitra dia tsisy ny ainana foy, tsisy ny naratsa ary épargné koa anatin'izay ny bureau ambony amin'ny présidence, bureau de présidence sy ny staffny fa ny aty ambany no may ny bureau de diplôme koa moa zany somary voakasika kely fa tsisy may ao tsisy zavatra rehetra. Vokatra izay may kilany afy ny ankamaroan'ireo fitaovana tao anatin'ny grande salle sy ny bureau ny patrimoine. Misy latabatra seza tato amin'ny grande salle, misy koa ny ngamba misy vidéoprojecteur miaraka amin'ny tableau ny vidéoprojecteur igny, misy serveur izay mamatsy ny internet ato université, misy ihany koa ny ordinateur fa ny tena mahalalana azy bebe koa manko zany fa mbo anatin'ny évaluer an'izay dégâts zay zahay. Ny données izy teneniko zay hoe mbo tsy afaka tena mievaluer zahay fa tsy maintsy fampiresaka amin'ny service ny informatique synthétique ahafahana hoe inona ny zavatra tena goavana simba ao anatin'izay. Tsy misakana ny fampandehanan-draharaha nefa izao fahamaizana izao raha ny fanazavana hatrany. Hatreto ny atao amin'ny présidence manokana dia mbola mihato aloha ny herinaratra satria na izahay tsy maintsy mbola iantso ny électricien hanao an'izay vérification hoe inona marina ny fotosin'izay olana zay mba ahafahana mametsaka amin'ny laoniny zavatra misy université Toliary. Satria ny inscription zao mandeha ny mpianatra kosa mitady hoe akory ny inscription mijanona hoe amafisina eto fa tsy mijanona ny inscription
fa nitoerana anaovana angalana kitiso université ro mifindrany manday ny scolarité dia manohy ny asany ka iangaviana ny mpianatra tsy salasala fa manantona ny service zay mianjaikitsy tonga ara-potoana ireo mpamonjy voina avy eo anivony commune ambonivohitra Toliara ka voafehy ny fitarany afo efa eo ampanaovana ny fanadihadiana ihany koa ny tompona andraikitra rehetra amin'izao fotoana. dia izay ihany koa no etsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety nanatanteraka fijidiana tao Beyrouth renivohitra Liban ny filohan'ny pirenena frantsay androany nanehoany ny fanohanana ny mpitondra libanais vaovao tarihan'ny filoha-pirenena Joseph Aoun sy ny premier ministre Nawaf Salam. Nandritra izay no nanamafisany tokony hanafainganana ny fifanarahana ampitsahana ny ady eo amin'ny Israel sy ny vondrona Hezbollah. Isan'ny anohanan'ny lafrantsany Liban ihany koa ny fanamafisana ny fampandrosoana anatin'ny fitandrona ny fresy samy pirenena any an-toerany. Roa taona tsy nanana filoha-mpanjakana i Liban ankehitriny, manana filoha ara-dalàna matanjaka sy manana ny fatokisan'ireo firenena maro ka antony fanohanana azy ho hatrany filohan'ny pirenena frantsay tamin'ity andro an'ity. Dia izay ihany koa no tena manakatona ny fampahalalam-baovao amin'ity ality ankasitrany ianao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Azadino ao arian'izao fampahalalam-baovao izao ny fandaharana ankitsipo iarana amin'ny Andriamatoa Ramanandriana Wilfrid sy Andriamatoa Ralaisieny Maxime mpandrindra nasionaly ny cellule de crise d'UV Madagascar fandaharana iresahana ny teboka samihafa mitarika ny zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao fandaharana izay anasananao ao arian'izao fampahalalam-baovao izao. Mandrapitafa ao manaraka indray ary tompo lasy tompo vaveloma tompo. Où vous êtes, étudiez depuis chez vous. Rejoignez la formation à distance de l'UPRIM, Université privée de Madagascar. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.